Tafiditra ao anatin'ny tapany faharotsika efa ao daholo ve ny olona fa vory daholo ve tsika toky sa mbola misy ny andrasana any naresasany andrasana elanelany tsara le seza fa iteran-tao tsika voana ao orakoraka kely hoe averiko le hoe orakoraka kely atao dia nareveriko orakoraka areo tsy orakoraka ao orakoraka kely hoe Doi tsaka antsika aloha no échauffement fa ekely mafana fa mila hafanana ao zay atao ny atao Ao mitsikitsiky tsara rehefa maginy teran Jesosy zany olona falifaly zany tidikely akaiky dia mitsikitsiky kely tsy manala loatra be zay averintsika le diteo 1, 2, 3 zay Aty 1, 2, tsy asina mozika aloha 1, 2, 3 ohatry jazere famte ohatry hoe mitazona micro mantsy dia tsy hitanao tsara dia lasa manao an'izao daholo fo losy ao ohatry jazere famte raha 1, 2, 3 ohatry jazere famte ohatry jazere famte ohatry jazere famandi efa mitodika miala tsy fa disikely tsy mamory 1, 2, 3 ohatry jazere famte ohatry jazere famte ohatry jazere famandi ohatry jazere famandi ao dia mba jerijereo le akaiky dia mba atao mitovitovy fa misy manao hafahafa be ao 1, 2, 3 ohatry jazere famte ohatry jazere famte
Aza mamoaka feo fa fampidody fotsiny nareo dia samy manakipy maso dia hoe tambavaka io namanao akaikinao zay dia nao izay anaty fotoana foy dia fifotsitsika afaka mifandray tana nareo dia mifampivavaka fotsiny mety tsy mifanao amin'izany nareo ifandratrano fa ataovy izay fa anjara tiditsika maha-kristiana antsika mampanompony Jesosy Kristy atsika mitondra-bavaka ny namantsika, mitondra-bavaka ny zanakitsika, mitondra-bavaka ny vaditsika, mitondra-bavaka n'izay olona mpiara-miasa amintsika, mitondra-bavaka ny olona mpiara-mideritsika. Tsy voatery miteny ianao, tsy voatery hoeniny ilay namanao fa mivavaha fotsiny azy na tsy fantatrao ary ilay olona akaikinao dia mivavaha fotsiny azy. Dia manona tsodrano anazy, tsofrana izy mba hanana fiadanana, tsofrana izy
anana fifaliana amin'ny fiainana. Tsofirano izy anana fahasoavana, tsofirano izy ahita vola ain'Andriamanitra. Tsofirano izy ahay fianarana, tsofirano izy hiakatra gongogo amin'ny asa izay misy azy. Fa fanehoany ny voninahitra zany, fanehoany ny voninahitran'Andriamanitra zany. Tadiova matetika ny mpanjaka ao anaty Baiboly. Dia tsy olona hoe mahay be, tsy olona hoe nianatra be dia mahay be dia lasa mpanjaka. Fa ny olona safidiana ao anaty safidian'Andriamanitra ao anaty Baiboly mpanjaka dia ny olona manitry tena. Be dia be ny endrika fanetretena, fandeferana manoloana ny namanao, fandeferana manoloana ny mety disadisa misy eo aminareo mpivady. Endrika fanetretena zany anatrehan'Andriamanitra. Dia azadio mitondra mibavaka ny namanao, tsy eto ihany fa any amin'ny fotoana rehetrarehetra. Dia rehefa vita ny vavakao dia tonono hoe tiako ny ahitanao rehefa any an-danitra isika. Te araka ifampitatana aminao any an-danitra, hoe tery ara hijera ny anaran'Andriamanitra any an-danitra hiaraka aminao. Eritreretiny zany hoe io namanao akaikinao io mihaona aminao any amin'ny paradisa. Fifaliana be Jesosy. Amen. Mitsitsika amin'izay. Dia teneny izy hoe tiako ianao hoe tsy mifankaty ihany no miteny an'izany. Ampianarintsika kely an'zareo aloha le hey aeo 1 2 3 hey aeo zay fotsiny anaratsika aloha anareo reny isa 2 3 hoe zay mihitsy. Mafimafy ihany hoe
Tizio, I know
Tena mila izy ny Matiosarat. Sandra lamba ataovy tonga ny pasteur. Mafana be ny rehefa tena. Jesosy manao an'izany zany. Tapitra zay ody. Dotsika tsara farafarana.
raha misentika indrindra mandeha tsika isaloha te efa nisento tsika dia tsy isento intsony sa mbola misy te hisento misy manana famantaran'ora ve azafato mbola misifo sasany. Mbola misifo sasany io. Iny ary manao azafady raha mijoro eto izay mianadaza eto am-pamaraparanana ny fotoana. Raha nanombotsika dia tsy maintsy toy. Raha manombotsika dia tsy maintsy mitoy. Misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra efa madivadiva. Aloha zay ny raisantsika efa madiva. Fa misifo sasany zao dia misifo sasany mahery tsika mirava. Nisy zavatra ohatr'izao nataony anty teo. Dia raha sitakinareo raha sitakitsika rehetrarehetra dia andeha miposy ho an'i Jesosy tsika. Dia raha sitakitsika dia andeha tsika hitsangana tsy ampitrangana anareo ela fa andeha tsika miposy saingisaingy sady alefatsika any ambony any hoe tena batoraka Jesosy ho anao sady milay be anao dia asiantsika saingisaingy ko azy raha mety amintsika dia andao ataontsika miaraka mihorakoraka miaraka amin'ny tena saingisaingy manandriamanitra izy mafinarina horakoraka afaka mastoerantsika izay mianadany anao lateny foy efa niresaky andro tamin'ny voalohany efa nisaotrasatra ho tsika malagasy hoe fisaorana toy ny fahalavavany tsy lany amaminy izy io dia misy fisaorana vitsivitsy reto zay namaika arytsika tsy azo elantsika tsy azo ditsika hita izy fa anao fisaorana lateny fisaorana fakasana vetivety ho an'le atokon'olona atokotsin'olona ireto iny ary vitsivitsy reto fa aza matahotra fa atsasaka page izy ty fa tsy hoe page de recto verso page anankiray misy ten'Andriamanitra milaza manao hoe fa izy no niaviny zao rehetra zao izy no miazona azy ary izy ny antony tiandao hidery ty Jesosy any dia tehaka mafy azy ary makasitraka an'Andriamanitra zanaka ray zanaka fanamasina fa izy no tarika teto tsy izay reo ary manohy kely fotsiny fa ampidirana ataon'ny franco hoe ndao hidera tsy groupena mpanao spectacle na tarika mpanao concert inona fa ndao hidera dia tena mpidery dia nareo midera zay midery zay tsy mijery anareo nareo tsy mijery anay fa tsika miaraka mijery jery an' Jesosy dia zay le filinana ndao hidera tsotra an'Andriamanitra fa aromentsika an'Andriamanitra ny voninahitra sy ny aza sy ny tery dia menatehaka mafy be izy ny amin'izany rehetrarehetra zany dia tsy vaondarana hoentina mody androany mety efa misy malala izy ty fa tsy maninona misy tehaka be dia be fantatsika ny lamako hoe tehaka ohatr'izao hoe misy namana iray izay sady ho fahatsiarovana anazy atseto izy namorona tehaka izay dia izy monina nisy an'izy hoe tehaka bogosy misy olona akaikinao hoe belle gosse misy olona akaikinao bogosy zao le tehaka rehefa mitehaka ho an'ny bogosy ianao jerefa bogosy daholo olotsika reto za aloha tsy mahita tsy bogosy tsy haiko ianao fa belle gosse bogosy daholo tsika dia zao le tehaka rehefa mitehaka tsika fakasitrahantsika tsirairay avy dia meo tehaka bogosy izy dia ohatr'izao le izy sady atsotranao ny tananao dia kapohanao le tehaka ho an'le bogosy eo akaikinao navatinao izy dia bogosy navatinao izy dia belle gosse azo ty vato ty ataovy mitombaka tsara fa bogosy nao akaikinao io dia iny le voadalany daodera androany rehefa mody ianao rehefa somanatra ny sorosoreny iny mahita olona ty raha bogosy ty ianao tonga dia mitsika ianao ok zay ny voaloha misaotra an'Andriamanitra ny faharoa misaotra an'tya tempolin'Andriamanitra tya ny communauté tato ny centre évangélique eto la Jonquière izay napetrana antsika makasitraka tafahoana tamin'ny pasteur Jacques zay tao ambany tao makasitraka ho an'ny pasteur Jacques sy ny comité rehetrarehetra napetrana antsika toko kilasy toko vaga tehaka ho an'ny zareo manaraka raha maheno feo nareo raha maheno son tany amintsika teo ny aranidera teo makasitraka Kevin makasitraka Alexandra tamin'ny lumière tehaka ho anareo misaotra be dia be fa tena manana zay manana Jesosy manana anareo fa efatra hitatsika tamin'ny fanasana tamin'ny filazana ndao hidera dia manana mpandrara
malagasy orinasa malagasy zay manoloana ny asan'Andriamanitra tsy ndao idera loatra ny foanany fa le œuvre ndao idera le asan'Andriamanitra ny Madex izany dia tsy fantatra raha hiaja Smith manasa nareo hitsangana azafady toko a mbola tsy hitana hitsangana nareo teka maveolana izy mianakavy a dia zao ny fahavirany itsonay zay mety zandrikely mety misy zoky ihany koa ny sasany ho an'ny taloha zokiny ato aminay Andriamanitra efa nanome zavatra anareo fa tsy io le nangatahanao io nomena anareo fa mihoatra mio angatahany io nomenareo any Andriamanitra anareo ny Madex amen zany zay manaiky an'izany amen zany ny Madex dia hotain'Andriamanitra ny fandarana ataonareo ary tsy fandarana ihany fa ny fiainanareo manokany amen dia manaraka ity ndao midira teko Chicoutimi tsy nandehandeha ho azy fa planin'Andriamanitra aloha voalohany a dia na izahay ndao midera na ary zareo ekipa teto Chicoutimi dia samy nanaiky nampiasain'Andriamanitra efa tany volana may tany dia zareo eto an-tanàna eto Chicoutimi sy ny manodidina Lac Saint-Jean na ny Labe na ny tsy Labe na la Jonquière na tsy la Jonquière dia maromaro izy ireo fa zao amin'ny farany tsy hoe adino akory nareo fa ho arosontsika eto ireo ekipa mavitriky Chicoutimi dia ho aroso amintsika tsiraray avy eto izy teka ho anareo tompotrano tompolasy tompovavy Chicoutimi mianakavy na ny akaiky ny azo lavitra ny amin'ny fandraisana sy fikarakarana nataonareo misaotra ny amin'ny fisinareo tompo ny fahenina alohaaloha amin'ny farany le fahenina dia zao akoatra ny fiderana misy ny olona ny amin'ny kolisy misy namana any ambadika tena manao izy mety hoe tsy mitendry izy mety hoe tsy mila izy fa misy anreto namandreto manao azafady efa hotonoko ny anaranareo dia metsika teka izy hofankasitratsika azy ary fisaorantsika an'Andriamanitra raha tonga teto ndao idera tamin'ny 20 sasany tamin'ny 20 dia misy zandrinay nadahanay rahalahanay nikarakara sakafo atoandro Riri Ezo Sahaza mika misaotra anareo efatra menadahalo nareo akasitako hoe hotain'Andriamanitra ny fianarana ny asa ataonareo fa dia voky zay nihinana akoho sy vary zany namary any naty Chicoutimi dia misy saosisy haricot-vert inona koa crevette inona koa coco saola to dia misy koa zany tsy coco tao misaotra n'izy menadahavy dia manaraka akoatran'izay misy namanay avy lavitra zareo avy any Montréal any any amin'ny rivonor'ny Montréal mpidera miaraka aminay ary nanampy tamin'ny installation Roland Yarali sy ny ekipa rehetrarehetra makasitraka anareo teka ho anareo akoatran'izay tsy mpanao installation ihany hitanareo reny jirijiro milay be reny hitanareo reny kimaitsomaitso reny maitsomaitso lokon'le amin'ny sisiny reny fa maizana ny andro reny lumière reny misy namana atao nisy ray aman-dreny be tao nanampy anay dia manao azafady aminareo ray aman-dreny fa voatony eto ny anaranareo fankasitrahana satria mahaizy mifampitona famizam-boninahitra ozy ny tenin'Andriamanitra merci Ryan tonton Enia tatsinirina tamin'ny décoration zay nataonareo tontontsika tatsika niteka maveon'Andriamanitra ny amreo ray aman-dreny reo tena tsy voavalinay nataonareo fa Andriamanitra mahalisoa nataonareo ray aman-dreny zoko zandrinay reo saona tompo alohan'ny farany raha tonga ary zay tonga Chicoutimi nanasa ka tsy tonga ianareo dia nila teo tiany zay tena nily zay fa tsy zay le zava-nisy satria fantary Jesosy misy olona idera be koa fa tsy nareo reny midera mpidera daholo malagasy dia makasitraka atsika rehetrarehetra na ny avy akaiky na ny avy lavitra miarandiran Jesosy teka ho atsika mianakavy izay fady afaka miarandera lamako aoka aloha miaraka tsara dia sitsika hoe lamako dia ty Jesosy lehibe lamako atambaro isako ny hoe atambaro maverina rano lamako avereno atambaro zay no alohan'ny farany dia farany alohan'ny mezan'ny fitenenana ny voary makasitraka nyreto zoky zany ndao ide reto dia hoprésentena aminareo izy rehefa avy eo fa merci les amis dia faly Jesosy ny ampisitsika misaotra atsika rehetrarehetra raha aman-dreny zoky zany zany ato amin'ny ndao ide asitraka dia eo metsika teka reto namatsika reto milatra Andriamanitra zany vita ny teny gasy
ne vous appelle pas Kevin, Alexandra, Pasteur Jacques. Ma consoeur Voire va faire le remerciement français. Merci. Je vais traduire un peu les remerciements en français parce que on sait qu'il y a des gens ici qui sont venus puis qui sont plus à l'aise avec le français, donc on ne vous oublie pas. Et on est vraiment content que vous ayez participé à cette louange avec nous. Donc, premièrement, on aimerait remercier Dieu parce que c'est lui la source de tout ce qu'on a pu faire et aussi la raison de tout ce qu'on a fait. On remercie aussi le centre évangélique de la Jonquière qui nous a accueillis, notamment le pasteur Jacques et tout son comité. Nous remercions aussi les techniciens de son et lumière, Kevin et Alexandra, qui ont vraiment fait un super travail aujourd'hui. Nous remercions aussi notre sponsor officiel Emadex, la famille de Ad et Miss. Leur entreprise, c'est le service qu'ils offrent, c'est les transferts d'argent et de marchandises d'articles à Madagascar. Et on leur remercie pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté encore une fois pour cette édition. Nous remercions également l'équipe de Chicoutimi que nous allons annoncer, que nous allons appeler ici vers la fin. Mais nous vous remercions pour votre invitation premièrement et aussi toute l'organisation que vous avez faite depuis qu'on prépare cette édition. Et finalement, non pas finalement, avant-dernier, nous allons remercier tous ceux qui ont aidé à toutes sortes de préparations. Tout d'abord, la nourriture, je nomme Riri, Erzou, Saaz, Mick, pour la nourriture qu'ils ont préparée. Puis ceux qui ont aidé à l'installation, Roland, Aral. Puis pour la décoration, Ryan, Tonton Enya, Tatinérine, papa et maman. Et finalement, nous remercions tout le monde qui est venu louer avec nous, tout le public. On aurait quand même chanté si vous n'étiez pas là, mais ça n'aurait pas été aussi le fun. Donc, nous savons qu'il y en a qui habitent ici à Chicoutimi. On est super heureux que vous nous ayez accueillis. On remercie ceux qui viennent de Québec, de Trois-Rivières, de Montréal et de partout ailleurs. Je ne connais pas tous les endroits, mais on vous remercie vraiment d'être venus louer avec nous. Merci Voire, misy ady kely teo tsy hoe ady fa misy isa tam'izay nandeha nakaty misy namanay karakara mofo-baolina sy saosisy dia merci Velo sy Iony zay namany avy any Montréal nanampy be tena ao an'izy miravaly tena tsara mofo-baolina tahaka zany merci beaucoup dia tena taitry zao sofa be manana anareo. Dia ho farany présentena aminareo reto équipe reto présenteko voalohany aloha zany izay mianadany nolotsan'reto équipe reto izay mianadany moa zany fa zany ela fa tsy saovary i Voary Voary zany zao no teka ho Voary aloha Voary na Estelle izy no coordonnatrice mpandrindra ny feo eto amin'ny équipe Andao-Idéry dia makahery Voary merci d'exister des Taïna-Demantra Tchani. Et alors, voilà, présenter l'équipe. Alors, oui, je vais présenter l'équipe. Il faut pas on oublie tout sur le top. Donc, merci à tous nos worshippers d'Andao-Idéry pour cette édition. Nous avons Faith comme ténor. Kalina comme alto. Océane en soprano, Francia soprano, Youm soprano, Gera soprano et notre chère Inde, lead et ténor. Ah oui, et moi alto. Maintenant, je vais passer la parole à Michel, notre musicien, un de nos musiciens au clavier. Il va aussi présenter l'équipe des musiciens. Ok, merci Estelle.
En fait, on est 6, 7 musiciens en fait d'invités qui sont présents ici. Niavo, au clavier, mesdames et messieurs, Niavo, le grand maître, Tafeta, c'est notre jeune homme. Manaraga, le bassiste, Fanny, merci Fanny. Et derrière le truc là, notre ami Ruzu. Ruzualia, c'est notre guitariste, mais aujourd'hui, exceptionnellement, il est notre batteur. Bravo Ruzu, merci pour aujourd'hui là. Alors, t'es content saya, Islamania, batteur, t'es un titulaire, parce que Islamania, nous n'avons pas samia fa rado t'es kawan zarewa, t'es Islamania Kutiowa. Mathieu, t'es kawan Mathieu, musicien kawan kan saxophoniste, bisa tu. T'es Erina, ouais, wavere. I rato, ty misy namana technicien tena prévité ty zandroany fa noho ny antony manokana tena exceptionnel mitsy afaka izy rato technicien de son miaraka amin'ny teka ho an'izy reo tsy eo. De mamarana ny équipe d'auditeur Erina, s'il te plaît, si tu peux monter avec l'équipe, s'il te plaît, ici. Teka mapeo ny Erina Régia, fa disco mandrindra niaraka tamin'ny équipe rehetrarehetra ny programme nanomboka hatramin'ny voalohany parapatonga hatramin'ny farany. Merci Erina, merci d'exister pour Jésus et pour toute l'équipe. Et Franck ihany koa, aizy Franck teo? Ianar'izy Franck samy équipe d'auditeur, nisy nanangana d'auditeur tamin'ny herintaona. Et tain'Andriamanitra nareo ny rahalahy zay tsisy adiniko intsony c'est correct. De Michel efa présenté ny vary teo, de za moa zany Michel, misy Michel hafa koa fa za ihany koa Michel fantako. De zay no zay foy mandeha ny fotoanatsika. De manasa eto am-pamaranana, alohan'ny famaranana, manasa ny tonton Vevena solotena Sikotiny anankiray anotra nareo ekipa rehetrarehetra, de miakatra eto sika mamarana hira ray farany de mivavaka mamarana zay tompona andraikitra voatendra. Orakoraka ho an'i Jesosy ampiakaran'ny Sikotiny, de tena mavera ho an'ny tonton Veve zoky ray mandehany eto Sikotiny anotra an'ireo ekipany. Vao miala any Montréal ianao de hoe tonton Veve tsisy tsy mahalala azy Sikotiny tompona lasitoko Sonde! Sotan'Andriamanitra betsika noho ny amin'ny zavatra rehetra zay niseho teo ho anazy rery amin'ny voninahitra. Fa amin'izay miprésente anareo ny ekipa kely teto Sikotiny miaraka nanomana tamin'ireto ekipa ny Daoderaka izabe reto. Ataoko amin'ny andriam-bavilanitra angamba voalohany miora ny ainana. Ravaky ny aina. De izay ihany belgosy. De manomboka any amin'ny Yando Gino, Therese Rafarala, Toavina Rafarala, de Faniry, Akadimy Rahalahy, Faniry, de mbola manasa antsika sahady io efa apetraka io ao aorianan'izao de toy ny korana, toy ny fiderana, toy ny arakilalao ifankafantatry tsika aneo an'izany hoe iray ao amin'ny tompontsika. De misy afim-pifaliana zay atao amin'io adresse io 3112 chemin du plateau nord, afaka alainareo le adresse. De antsika miaraka amin'ny faly miaraka amin'ny fety miaraka amin'ny fampizara. De fifaliana lehibe ho anay ny manasa anareo rehetra miaraka amin'ny ekipan'ny Daodera mahafinaritra be reto. Hitako hoe efa vizaka zany nefa mbola mitsiky daholo sotran'i Jesosy. De ameko any namako izay efa tompona andraikitra amin'ny vavaka famarana.
Jesosy tena hoe misaotra mankasitraka faharaviny fonay amin'izao fahasoavana lehibe nomenao anay zao. Misaotra Jesosy satria mba tsy mifanatrehanao sy ny fitantananao dia tsy toy izao zahay. Misaotra satria tena tianao zahay ary tena hoe tsy avelanao veran-jara eo amin'ny fampiponanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny ekipa tsirairay avy, ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny feo ary indrindra ny fanatrehanao koa nandritran'izao fotoana izao. Dia misaotra ihany koa ny amin'ny mpanatrika Jesosy. Misaotra ny amin'ny fanahy marobe izay nikasihanao sy nitaominao teto amin'ity toerana ity. Dia misaotra Jesosy ny tamin'ny amin'ny fotoana rehetra, hatramin'ny nanombohany, hatramin'ny fikarakarana, ka hatramin'izao sy ny avy eo ihany koa. Dia tena aoka ny inaranao ireny Jesosy no hisandratra ary aoka ho feno voninahitra ao ihany koa izany rehetra izany. Dia ho an'ny avy eo tonga dia apetraka eo ampelantananao ihany koa, ianao no ka hitantana an'izany ho an'izay hody, dia ianao no ka hitantana ny dian'izy ireo na ny androany na ny rapitso. Ary ho an'izay mijanona kosa Jesosy dia ianao no ka handrakitra ny fanahinao amin'ny tsirairay avy. Dia misaotra Jesosy satria tena tsapanay hoe tena tianay ianao ary tena tantananao isan'andro zahay. Dia azavailay saraka aminao zay Jesosy tsy hoe teto ihany zahay no miaraka aminao, fa tena hoe isan'andro na ny segondranay na ny minitranay ny andavanandronay Jesosy dia tianay ho anao ary tena hoe eo amin'ny fanatrehanao tanteraka. Dia misaotra tompony amin'ny tsirairay avy, misaotra Tompo. Amen. Ny farany fa tsy kely indrindra dia misy zavatra kely hifampizarana alohan'ny amin'ny faran'izao fotoana izao. Tsy hanikavoky fa voninahitra ifanomezana ihany dia manasa antsika amin'izany. Nous vous invitons à vraiment une petite collation à l'arrière, à la fin de cette louange.